Merhaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia mbola ankafalinana trano nandoranao mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay ary dia tsara manamarika fa mahakasika ny oram-baratra aloha amin'ny ankapobeny dia saika lasa izay oram-baratra izay ao amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Mahakasika ny maripana nosy mary ahitana fiakarana izany hoe manevikevoka amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra maro manerana ny nosy ihany koa indrindra fa hita taratra izay aty amin'ny andrefany nosy aty amin'ny atsibon'ny nosy aty ka hatramin'ny ampovoantany rehetrarehetra iny. Jerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany izay mety toetry ny andro izay ho andro ampitsy maraina aloha zao dia maina zany masoandro balika amin'ny bantoerana manerana ny nosy ankoatra ny orana malefaka avy aty amin'ny Savasy Analanjorofo aty. Ny tolakandro kosa indray ho an'ny rapitsa ihany dia misy hatrany aloha ny tandrifin-drahona miserana aty amin'ny molotsiraky ny Diana Sofia sy Boeny aty farany avaratry ny faritra Melaka aty amin'ny faritra Savasy Analanjorofo kosa dia mbola misy hatrany ny orana malefaka fa ny ankoatr'izay dia masoandro balika hatrany aloha no mibantoerana. Raha vinavina makasika ny maripana ho an'ny rapitsa ary dia tahantsika fa dia 7 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny faritra Voatany 8 ka hatramin'ny 9 ny motsiraka Atsinanana ary 5 ka hatramin'ny 7 ny motsiraka andrefany nosy iny mahatratra 30 araka izany mafana indrindra any Morondava sy Maheva tanàna no ahitantsika izay. Ho an'ny alakamisy kosa indray dia somary mahazovahana hatrany aloha zany ny volon'andro somary mangatsiatsika aty amin'ny motsiraka Atsinanana vokatry ny fisian'ny orana malefaka amin'ny faritra Savana Alanjorofo Atsinanana Vatovavy sy Fitonany iny mitatra amin'ny ilasanan'ny alaotra mangoro iny mandrahona tanteraka aloha raha ny ilasanan'ny Voatany dia misy tandrifin-drahona miserana ihany motsiraka varitra andrefany nosy fa ny ankoatr'izay kosa dia mbola masoandro balika no mibantoerana. Makasika maripana raha ho an'ny alakamisy dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius mafana indrindra aty amin'ny Voatany 20 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka Atsinanana 30 ka hatramin'ny 30 motsiraka andrefana maromaro 30 degré celsius dia aty amin'ny faritra Menabe faritra Betsiboka ny aty amin'ny faritra Boeny kosa dia 30 any Mahajanga any raha toa ka fito 30 aty amin'ny manodidina ny Maintirano aty 30 any Antsohiya any. Toetry ny andro ho an'ny zoma kosa indray dia mbola maina hatrany aloha ny faritra manerana ny nosy ny orana malefaka no mitoetra aty amin'ny faritra Sava Analanjorofo ny faritra Atsinanana ary somary mahazo kely ny Atsinanana ny alaotra mangoro iny. Ankoatr'izay aloha dia fandimban-drahona sy masoandro ankoatran'izay mbola ahitana orana malefaka olana tandrifin-drahona hatrany ny molotsiraky ny faritra Sofia Boeny ary aty amin'ny atitan'ny Melaky aty. Raha ny maripana ho an'ny zoma dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 mafana indrindra aty amin'ny faritra Voatany 20 ka hatramin'ny 30 aty Atsinanana raha toa ka 30 ka hatramin'ny 30 ny andrefany nosy any mbola 30 araka izany no mafana indrindra ary aty amin'ny faritra Menabe sy Betsiboka no ahitana izay. Ho an'ny tany fahatondrivotra kosa indray dia nahitana fiakarana ny tany fahatondrivotra teto Antananarivo nanomboka omaly alatsinainy tafakatra hatramin'ny avo efatreny oharina amin'ny fetrany OMS ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina hijanona ao ambony ny tany fahatondrivotra eto Antananarivo renivohitra ka tokony hitandrina ireo olona marefo amin'ny tany fahatondrivotra izay maloto araka izany andrivotra satria somary maimaina amin'ny ankapobeny lasa ny orana. Makasitraka anao indray ary nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.